Ny niandohan'ny ady tany an-danitra. Ny niandohan'ny ady tany an-danitra. Izany no lohateny izay iarahantsika mandinika amin'ity androany ity. Miaraba antsika rehetra indray tafahoana soamatsara, tsisy maty foamanaina fa tafahoana velona, tsy noho ny herintsika fa noho ny amin'i Jesosy ilay tompony fiainantsika. Tononoko mandrakariva ao aminao zany ny fiadanany, ka mba hanjaka ao am-ponao, hanjaka ao an-tokantramonao, ary tiako mba ho tsapantsika mandrakariva izany fiadanany tompo izany. Andeha hiaraka hivavaka isika raha anohy izao dinidinika hifanaovantsika izao. Andriamanitra rainay any an-danitra ao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Ianao lay nikarakara-anay, ianao lay tsy mahafoy anay, ianao lay nitahiry anay tao anatin'ny famondrabo, ary ianao ihany koa no mitantana anay ka mampiona anay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Isaoranay ny anaranao Andriamanitra, ary matoky izahay fa hiteny anay amin'ny alalan'ny teninao ianao androany. Mambela nefa ny elokay sy ny tsy fahatanteranay rehetra, ary ka mba ho vita fihavanana aminao izahay, ary ho sory ny fanaina masina izay mba ahatonga anay hatakatra ny tianao ambara. Anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Ry namana rehetra mpiara-midinika, andinika indray isika ny amin'ny hoe ny andohan'ny ady tany an-danitra. Ny bokin'ny Genesisy toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo dia anisan'ny andinin'ny tsoratra masina izay mampiseho fa nisy talohan'ny fahalavon'ny Adama sy Eva ny ratsy. Efa nisy ny ratsy talohany namoronana any Adama sy Eva. Ary ilay ianarana hoe hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy eo amin'ny andininy fahasivy dia ny andininy fahafito ambin'ny folo no ahitantsika fa efa nisy ny faharatsy. Avy eo dia nanameloka an'Andriamanitra ho mpandainga ilay menarana ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy eo amin'ny Genesisy toko fahatelo ilay manontolo ahitantsika izany. Kanefa raha ny marina dia ilay menarana mihitsy na Satana no ilay mpandainga. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy ny milaza fisian'ny menarana io sy ny laingany izay mampiseho ny mazava misy ny ratsy tamin'ny fotoana io tany an-danitra no nisy amin'izany toe-javatra izany. Ry mpiara-midinika namana isany ao amin'ny bokin'ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo no misy faminaniana anankiray izay tarafana ijerena ny amin'ny andinidininy izay nisehony nahatonga ny ady ilay fifanandrinana lehibe teo amin'ny tsara sy ny ratsy. Araka ny voalazany eo andininy koa mantsy dia tany an-danitra no niandohan'ilay faharatsiana, niandohan'ny ratsy sy ilay fifanandrinana lehibe. Ao amin'ny Ezekiela toko fahavalo amby roapolo ka manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo azonao vakiana miandalana izany. Fa tantara anankiray izay toy ny tantarany Tiro moa dia tanàna anankiray izay manana ny maha izy azy, tanàna malaza, tanàna lehibe, kanefa tanàna anankiray izay tena nanohitra an'Andriamanitra. Ny marina fa tanàna anankiray izay nipetrahan'ny ireo zanak'Israely fahizay, fa tanàna ihany kosa nefa izay tena nahitana ny faharatsiana indrindra. Voalaza fa ny tanànan'ny Tiro dia naharitra ela vao rava sy potika na dia atao hoe efa tamin'ny andron'ny mpaminany Ezekiela aza no naminaniana manao hoe igagany maro ny faravan'izany tanànan'ny Tiro izany, dia taty amin'ny taona 1,990 any Kristy vao rava ny tantaran'ny Tiro. Ao amin'ny toerana toe-javatra io dia voalaza fa
eo amin'ny Ezekila toko 7:20 dia hoe tany idena san'Andriamanitra ianao, ny vatosoa rehetra sy no eloelo teo amboninao. 5:20 ianao dia kerobima voaositra izay manaloka fa voatendriko ianao. 5:10 tsy nanatsiny ianao tamin'ny alehanao. Eo amin'ny 5:10 fa niavonavona ny fonao no nahatsara tarehinao. Efa nasimba ny fahendrenao mba ny famela-piratanao ianao, nazerako eny an-tany ianao. Nazerako eny an-tany zany hoe tany an-danitra zany no nisehoan'ilay toe-javatra kerobima manaloka izay voary, ilay voary tany an-danitra tsara tare. Voalaza teo fa kerobima manaloka ilay voary, ary nanjary natsoina hoe Satana talohany nalavony izy. Amin'ny maha-kerobima azy dia voalaza koa fa izy ilay nahatanteraka ny rafitra tsara tare, tonga marika sady feno fahendrena no tsara tare izy. Ary voalaza fa efa tany edena sahan'Andriamanitra ilay kerobima manaloka. Ry mpiara-mianatra namana isany, voalaza fa niavonavona ny fony no ny atsara tare. Ary eo amin'ny Ezekila toko 8:2 dia zao no voalaza amin'ny tapany faharoa eo, satria niavonavona ny fonao ka hoy ianao mba Andriamanitra koa aho. Eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no hipetrahako, dia ampovoan'ny ranomasina, nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsino. Ary mpiara-midinika namana, niavonavona ilay kerobima manaloka izay voary tamin'izay fotoana izay, izay natsoina hoe Satana. Niavonavona izy ary voalaza fa niasimba ny fahendreny. Ry mpiara-midinika namana, manimba niavonavona ary voalaza fa nazera izy. Ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia toko 4:10 dia manamafy izany ny mpaminany Isaia, milaza io toe-javatra mampalahelo io. Ny Isaia toko 4:10 dia naneho tsara ny 2:20 manao hoe endre latsaka avy tany an-danitra ianao, ry ilay fitarik'andro, zanaky ny maraina, fitarik'andro, Lucifera. Ary voalaza fa eo amin'ny 2:30 ilay fitarik'andro na ilay Lucifera, ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianana. Dia hipetraka tendrombohitry ny fivoriana any am-parany avaratra aho, hiakatra ao any ambonin'ny havoanany rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Ry mpiara-mianatra namana isany, zany no zahatra nitranga, zany ny androany ady tany an-danitra avonavona, manimba niavonavona. Amin'ity androany ity dia hiantso anao andao hialantsika niavonavona. Zany no nalavo lay kerobima tsara tare tany an-danitra, lay tsy nanatsiny ilay fitarik'andro noho ny niavonavona, dia nazera tetỳ an-tany, nialany ilay toerana tsara sy kanto nipenomen'Andriamanitra azy tany an-danitra. N'ity androany ity ary dia tiako ny antso anao fa niavonavona no manimba izao tontolo izao. Ko andeha hialantsika izany, andao esorina izany, satria tsy akasitrahana Andriamanitra. Ny Tompo anomeanao ny fahendrena rehetra, ny Tompo anomeanao ny fanahy masina ka ahatonga anao hanala izay mety ho avonavona rehetra ao am-ponao, eo amin'ny fiainanao. Tompo anie hitantana anao, Tompo anie hitahiry anao ao anatin'ny fahendrena, ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ndeha hiara-divavaka isika maranantsika
izao tinidinika izao. Andriamanitra rainay eny an-danitra misaotra anao izahay, afaka nandinika izany loha hevitra mafonja sy goavana izany. Nampiampafantarinao tamin'ilay titony amin'ilay voary tsara tarehy, tsy manan-tsiny ilay fitarik'andro kanefa dia niavonavona ny fony ary nivadika taminao, nanandra-tena tiaka ny toeranao mihitsy aza. Andriamanitra ampio izahay mba tsy hanana izany toetra ratsy izany. Aoka kosa izahay hanana ilay toetranao be fitiavana, maharo-po, be fahasoavana. Mitahery anay, mitahizo am-piara-midinika amiko izao. Aza mafoy na masaraka anay, na iza lehanay, teo ko tsapanay fa eo ianao. Nivavaka dia tononona sy angatany aminara Jesosy Reriany. Amen.